Eny ary zavatra jerentsika indray androany dia ny fiainan'ny olona manana antso. Fiainan'ny olona manana antso ohatra ny ahoana zany fiainan'ny olona manana antso izany. Ohatra ny ahoana ny fiainan'ny olona manana antso, ny tokony ho fiainany, ny fomba fiainany isan'andro. Tsy mitovy le hoe nahazo anjara ny toriteny dia nivavaka be nanomana an'le toriteny dia nitady teny hotoriana ao anatina baiboly, satria ny mpiara-miasa ao anaty fiangonana matetika dia ohatra izany izy, ohatra nisy rahalahy na anabavy nahazo anjara ny toriteny tao anaty fiangonana, misy mpanompon'Andriamanitra voatendry toriteny tao anaty fiangonana, mpanompon'Andriamanitra vao ao anaty fiangonana io, inona ny ataony? Mandeha mifadianina ny sasany, mandeha mifadianina izy momba le tenin'Andriamanitra ho toriana dia mangataka amin'ny tompo hoe inona ny teny hotoriako Jesosy, na izy manao vavaka mihoatra noho ny fataony isan'andro. Tsy haiko na mpanao atsasakadiny isan'andro izy dia mba natao adiny ray satria io manay toriteny. Zany ny mpino tsotra izany izy, na mpiara-miasa tsotra anatin'ny fiangonana, fa tsika tsy ohatra izany. Tsika tsy hoe rehefa hitoriteny vao hiomana, tsy hoe rehefa hitoriteny ianao zay vao hanomana toriteny dia hanamaso ny tena satria hitoriteny, tsy zay. Fa ny fiainantsika mihitsy rehefa fiainana hafa satria tsika manana antso. Dia fiainana manahoana ny fiainan'ny olona manana antso? Ianao zao maha-olona anantsoina na zao azy ianao tendrena hitoriteny, ianao mitoriteny manamana kely fotsiny, afaka 2 minitra rehefa avy eo na hoe 3 minitra ohatra dia efa misy zavatra ny anatinao any mangataka mifanamasina fotsiny hoe tompo inanao ambara dia izy moanao miteny any anatinao any dia efa vonona ianao. Fa ny mpiara-miasa tsotra tsy vonona amin'izany. Tampoka be zany Pasteur ao izy. Pasteur koa mamely tampoka tena oka marinao zany. Ka ny fiainantsika tsy hoe rehefa hitoriteny zay vao miomana, fa le fiainantsika mihitsy fiainana hafa satria manana antso n'Andriamanitra ianao. Dia miomana amin'izany miantso n'Andriamanitra zany ianao, manoka ny tena amin'izany miantso n'Andriamanitra izany ianao, mifantoka amin'izany miantso n'Andriamanitra izany. Ny zavatra tena mampiavaka ny olona manana ny antso dia ny fifantohany. Ina hoe fifantohany. Fantatrao mihitsy zany hoe antsonao ty zavatra ty. Fantatrao mihitsy hoe antso zany any anatinao zany hoe nantsoina hanao an'ity asa ity. Renao any anatinao, fantatrao fa olona nantsoina ianao, dia izany no mahatonga anao manavaka ny tenanao amin'izay. Indraindray misy fomba fitenina mpianao tsy hoe nanava-tena, marina zany ka tsy hoe nanava-tena, fa ianao nantsoin'Andriamanitra dia noho ianao nantsoin'Andriamanitra dia maninona amin'izay ianao
manavaka ny tenanao amin'ny olona rehetra zay neto hoe mise à part, tsy natao hitovy amin'ny olona rehetra itsony ianao, tsy natao hifangaroaro isan'andro amin'ny olona rehetra itsony ianao, fa ianao olona hafa ianao, na ny fihetsika ao hafa, ny fisainanao hafa, ny fiteninao hafa, ny fombanao hafa, satria naninona ianao nantsoin'Andriamanitra ianao, nantsoin'Andriamanitra. Ary ny olona nantsoin'Andriamanitra rehetra misy fiomanana daholo, fiomanana amin'ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra azy. Ary nareo zao dia ho anatin' zany fiomanana zany, na zaza ao koa aza dia mbola ho anatina fiomanana, sady efa mandeha amin'le asa no mbola miomana trandry. Toge jery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Lioka 1:20. Lioka 1:20 zay mahita dia mandray an'ity. Ary zazakely mitomboka ny ahera-panana, ary toetra tanan'ity ambara fa tonga ny andro isehoany. Ary ny zazakely mitombo ka ny ahery tampanahy. Ny ahery tamin'inona ozy? Tampanahy. Jereo tsara le antso any amin'ny fanahany le izy. Ny ahery tampanahy, ny anahery ny fanahany, ny anahery ara-panahy. Ary ny toetra tany anefitra izy, io ny atao hoe discipline, auto-discipline, fifehezan-tena samy rery, fitsipim-pitondran-tena samy rery. Ny toetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehoany tamin'Israely. Ianao rehefa nantsoin'Andriamanitra tsy hoe androany ianao no nantsoiny dia androany ianao dia efa fantatra izao rehetrarehetra izao, olo malaza, mpanao fahagagana, ara-pahamantarana, mpitory-teny mahery vaika be tsy zay. Fa zay re tsara rehefa nantsoina azy iza moa ty? John. Zany John zany eny olona nantsoin'Andriamanitra tany amin'ny tsy hita maso tamin'izy mbola tsisy teto ambony amin'ny tany akory, zay ny hoe prédestiné. Ianao io ane tsy hoe rehefa nangeta eta ianao vao nantsoin'Andriamanitra, tsy zay, fa fony tsy mbola nisy teto an-tany ianao dia efa nanana antso, zay ny atao hoe tena antso, tsy hoe rehefa tonga ny fotoana nitodianao tamin'Andriamanitra vao nantsoina anao, tsy zany. Fa isika reto rahalahy dia voatokana mihitsy ho amin'ity antson'Andriamanitra ity, voatokana ahoana tsara, sy hoe rehefa tonga saina ianao dia nitodika tamin'Andriamanitra dia laheny toriteny dia resy lahatra zany ao ny asan'ny tompo, zay le izy rajerena. Fa fony tsy mbola nisy tsika dia efa nantsoin'Andriamanitra, fa tonga fotsiny fotoan'andro nandrenesatsika le antso, fa le antso efa hatramin'izay dia namaly an'le antso amin'izay tsika. Zay no mahatonga antsika ny mila manana fiainana miavaka amin'izay, hoe za manomboka eto hifantoka amin'le antsoko amin'izay, hise concentré amin'le antsoko amin'izay aho manomboka izao. Be dehibe ny olona manana antso fa mbola varivariana mandehandeha any, be dehibe koa ny manana antso sady efa manompo an'Andriamanitra fa mbola variana amina adalana, sady mitory teny izy sady mitondra fiangonana fa mbola ao anatina adalana amin'izao. Fa zasy ianao hifantoka amin'le antso amin'izay. Aninona hoe zafady? Hifantoka amin'le antso amin'izay, zany hoe oka zay ny adalana, oka zay ny rendrarendry, oka zay ny rehaka, oka zay ny favarim-barianana, fa hifantoka amin'le antso amin'izay. Tsy zay rehetra nantsoina anie ny tavavoaka, ary tsy zay rehetra nantsoina ny lasa lavitra, tsy zay rehetra manana antso akory dia tafavoaka. Tsy hoe rehefa nantsoin'Andriamanitra akory ianao dia manana fijoroana vavolombelona hoe za manana antso,
tsy maintsy lasa lavitra, tsy vitan'izany tsy maintsy zany izy io. Zava-dehibe le détermination ohatry zany, fa maritana mazava hoe za tsy maintsy lasa lavitra, fa misy lalana io, misy lalana. Zay zany ny aoka ho fantatsika hoe tsy mbola teraka ianao teto an-tany de efa natsoin'Andriamanitra. Ary ianao raha tsy nantsoina tsy tafavoaka amin'ny asan'Andriamanitra zany. Io tsy ohatry ny hoe nianaranao manokana de nanana traika efa tam'le izy ianao de ataonao de tafavoaka ianao. Hafa le hoe manao cours de coupe couture sy ny manao cours mianatra mécanique auto ohatra de nahazo diplôme tam'izany ianao de nahy de nanokatra garage, nanao mécanicien, na nanokatra nanao tailleur ianao, nanao couturière, nanjaitra, satria nanana diplôme tam'le izy tsy zany. Fa ny asan'Andriamanitra tena tsy tafavoaka raha tsy antso. Ary ianao mahita olona marobe ranony efa hitanao à l'aise tsara iny amin'ny antsony, hitanao mihitsy hoe eo am-panatanterahana ny antsony miaraka amin'ny fomban'Andriamanitra, ary hitanao mihitsy hoe io le fahasoavan'Andriamanitra amin'le antsony. Jesosy de niteny maro ny nantsoina fa vitsy no fidiana. Zany hoe tsy zay rehetra manana antso no ahitanao fahavokarana sy fombiazana ary fomban'Andriamanitra daholo. Ao am-piangonanao ane be dehibe ny olona mety manana antso fa izy matahotra. Reny mihitsy hoe nantsoin'Andriamanitra fa izy tsy vonona, satria tsy zay rehetra nantsoina no vonona, ary tsy zay rehetra nantsoina no mifantoka amin'izany. Ary zay mihitsy no resantsika andrano hoe ohatry ny ahoana ny tokony fiainan'ny olona manana antso. Raha jerintsika zao ohatra i Juin fotsiny, i Juin tompoko efa lehibe izy vao tena hitanao hoe nanao an'le asa, fa tsy hoe rehefa lehibe izy vao nantsoina. Fa Juin mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany efa naniraka anjely Andriamanitra tany amin'ny Zakaria. Amin'leo koa misy an'izay, eo amin'ny Luka 1 manomboka eo amin'ny 8 eo amin'ny tantara. Tsy ho vakitsika eto zany, afaka vakinao rehefa afaka raisinao fotsiny noty de vakinao rehefa aorinan'izao. Aza matahotra ry Zakaria hoy ny anjely fa indro teraka zazalahy ianao avy amin'ny Elizabeta vadinao, ny anarany atao hoe Juin, de nomena amin'izay ny asany zao, ny asan'io zaza io, zao ny antson'io zaza io, izy ampodin'ny zanak'Israely amin'ny Jehovah Andriamanina sy ny sisa sy ny sisa. Le zaza amin'io mbola tsy eo, fa zany ny atao hoe inona antso, zao ny antson'io zaza io. De zasenao ohatra zany mihitsy fa ny olantsika senao na ny ray aman-drenitsika aza tsy nafantatra ny antsontsika, fa ireto olona reto ny ray aman-dreny de nampahafantarina hoe hiteraka ianao de zao ny antson'io zaza io. Teraka Zakaria na ny anarany azy nantao teraka am'izay le zaza, i Juin na ny anarany azy Andriamanitra nanome azy, de nampahafantarina azy hoe ianao ry zaza de zao no fiainanao, zao no mombamombanao, ianao io nantsoin'Andriamanitra, ianao io manana asa lehibe ianao io. Eo amin'ny Lioka toko voalohany andin'ny 7:20 feno ny fanamasina i Zakaria de naminaniny amin'le zaza, de ozy izy hoe isaorana ane ny tompo Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho atsika amin'ny taranaky Davida mpanompony izy.
arak'izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fagola de famonjenantsika hatramin'ny famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankalatsika. Adinganiko le izy andiny fahinana amin'ny fitopolo. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpanompo ny avo indrindra. Mbola kely izy amin'io, mbola zaza tsy malala nenina vao teraka. De zay ny tenenina taminy ianao ry zaza dia atao hoe mpanompo ny avo indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny tompo ianao amboatra ny lalany. De ty zaza ity de nitezaina mihitsy amin'ny lalana mankany amin'ny antso. Andiny 20 teo ary ny zazakely izy nitomboka ny ahery tam-panahy, zany hoe miamahery foana izy am-panahy satria mianatra zavatra izy, mianatra zavatra momba ny antsony izy. Ahoana hoe zay zany hoe ianao zany tsy tokony isy zavakafa mihitsy ao an-tsainao ankoatra ny ty antsonao ity. Aza vela isy zavatra hafa any an-tsaina ho any, any am-pona ho any ankoatra ny ty antsonao ity, fa menara zavatra momba ny antsonao. Nantsointsika anao ny asan'Andriamanitra, nantsointsika ho Pasteur. Ianao zany tokony hanana kahie manokana mihitsy ianao na carnet maromaro ataoko hoe 10. De ny anankiray ohatra momba ny fanahy masina fotsiny. Ety carnet ety ataoko spécial fandraisana verset na hoe tantara ao anatin'ny Baiboly momba ny fanahy masina. Zao moa efa manana avantage be tsika momba ny am'le Baiboly anaty telefôna, de afaka mijery amina konko, afaka manao recherche fotsiny tsika hoe fanahy masina de mivoaka daholo zay verset rehetra momba ny fanahy masina hadikanao ao anaty kahienao na carnet anao rehetra, de jerenao daholo hoe manahoana ny fanahy masina, iza daholo ny lalana ny fanahy masina, de ahoana ny fiainany, de ahoana inona ny asany io fanahy masina io. De manana kahie zany anao taranja momba ny fanahy masina de malala momba ny fanahy masina. Mazava aminareo zay. De manana koa ianao kahie spécial momba ny fahamasinana ohatra, de anatin'ny kahie zany tsisy resaka hafa ankoatra ny fahamasinana. Manana kahie koa ianao spécial momba na fiemorana, hoe iza daholo ny olona niematra tao anatin'ny Baiboly, inona ny fiantraikany fiemorana, inona ny nahazo azy ary inona ny nahatonga azy niematra, iza no niresaka taminy nahatonga azy niematra. Olona lavo tao anatin'ny Baiboly hoe iza daholo, satria tsika efa nantsoina am'izay asan'Andriamanitra zay de mise concentré am'izany tsika. Ini mahatonga ny olona mipetrapetra-potsiny, mikakakaka fahatany, tsy misy zavatra atao de mandany lera eo satria tsy mifantoka amin'ny antsony izy. Fa ianao zany tokony hianatra ny université anao, tsy hoe 7 taona ary amin'ny faculté de théologie, tsy antsony fa isan'andro ianao mifantoka amin'io antso. Ny tananao zany tokony hanoratra foana, manoratra foana, mise concentré. Azonao soratana zany mila mianatra zavatra momba ny antso koa, satria zay ny antsonanao, de mianatra zavatra momba n'izay antsonao zay ianao. Manana kahie no momba na afo be fotsiny, afo be foana ny zavatra hitanao anatin'iny kahie na fary am'rehetra afo sisy olofara helo samy foana manahoana zany helo zany, tadiavinao anatiny, ataonao recherche ao amin'ny ananao anatin'ny Baiboly application helo hoe fary am'rehetra afo sisy olofara manahoana zany, adikanao daholo zay verset momba an'izany de mandinika ianao, mitombo fahalalana ianao. Zay mahatonga misy Pasteur tsy ampy bagage ene, tsy ampy bagage izy satria izy de isaky ny tory telo izy vao hitady verset. Io tahaka ny fianarana rehetra ny amin'ny université. Ianao raha mianatra amin'ny université
za zao tamin'ny université philosophie nataoko, ataontsika hoe raha antso ohatra zany, antso philosophe ohatra, de ao anatin'izany mety filière nataoko zany misy matière marobe, tsy fantatry na 12 ziny na 19. Misy manao teny grika aho, mianatra teny grika, de misy mianatra an'izao, mianatra an'izao, mianatra ny tisserie, mianatra ny tisserie, de misy cahier tsirairay avy reo zavatra reo, de mifantoka amin'ny isan'andro. De tahaka izany mihitsy tsika mampanompon'Andriamanitra tsika, manana bagage tsika, tsy ho pasteur maivamaivana, tsy ho pasteur mandendeha ho azy. Zany eny mahatonga ny olona miome tsika iny satria ny avataran'ny olona pasteur na secte, pasteur na fiangonana zany, de le mirediredy eny ambonin'ny altary, alléluia, amen, oya oya, tahiny ianao hoe mbanatra, tsisy bagage, tsisy bagage izy. Fa tsika mila mifantoka am'izay antitsika izay. Manomboka zao ianareo de ianareo no mampiana tena any, mampiana tena, zay ny hoe autodidacte, mampianatra ny tenanao ianao, hianatra momba ny fanamasina, hianatra momba ny resaka ositra, ty kaheko momba an'izay, momba ny resaka fagagana indray, ty kahie momba an'izay. Rehefa misy vola ianao de mividiana kahie, tsy anatina kahie ray no anaovanao an'izany rehetrarehetra zany. Ohatran'izany nanaovako an'io, misy carnet mbola tadidiko tsara spécial mombana fanamasina, manomboka any amin'ny Genesis hatramin'ny Apocalypse. Ny verset voalohany ao de hoe ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano, satria zany ny verset hitanao voalohany mombana fanahin'Andriamanitra. Ary zany koa mbola mila matsilo saina tsara ianao hoe ahoana daholo, ena daholo ny zavatra toko recherche. Tamin'izany mbola tsy nisy an'ireto téléphone Android misy application baiboly reto, fa de enao mihitsy ny mamaky ny baiboly manomboka ary amin'ny Genesis hatramin'ny Apocalypse. De vao mahita anao fanamasina de mijanona, de soratanao de ditenenao hoe inona ary ny asany teto. Azonareo tsara ve zay? Hoe inona ny asan'le fanahy teto? Raha ijery fotsiny tsika zao, aleloha zavaiko tsara, nanaovana azy zao, tsika hoa mila matsilo saina be, tsy hoe rehefa manao, tsy hoe fanamasina ihany akory ny jerenao, fa inona daholo ny zavatra tokony ho jerenao raha ijery momba zany fanahy zany ianao. Fanahy masina, de inona koa? Fanahin'Andriamanitra, tsy mbola izy daholo ve zany? De inona koa? Fanahin' Jehova, de inona koa? Fanahin' Jesosy, misy ato anaty baiboly daholo zany. Inona daholo koa? Mbola misy any? Fanahin'ny Tompo, azonareo tsara zany. De mbola misy anankiray, fanahy grand F, enina sady zao zay, azonareo zay. Fa reo zany hoe fijery momba ny fanahy masina, tsy voatery fanahy masina le soratra eo. Amin'ny Genesis iny zao tsy miresaka fanahy masina zany mihitsy izy, fa ahoana izy izy? Ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. De Andriamanitra ny teny hoe misy mazava, de nisy mazava. De inona zany ny asan'le fanahy masina teo? Napisy an'le mazava rehefa miteny Andriamanitra. Io zao ny efa mahazo lesona anankiray sahady, rehefa iao ny fanahy masina miteny zavatra anao de ny fanahy masina ny manatanteraka azy. Zany zao ianao de efa nahazo lesona goavana be sahady, de efa hoentinao lalina be zany juskany amin'ny filazany tsara any. Ohatra ny teny le kapiteny iny mitenena ihany izy mantsy Jesosy de sitrany an'ankizilahinao, de niteny Jesosy am'izao de efa sitrany an'ankizilahinao am'izao fotoana zao, niteny izy de izy ny manatanteraka an'izay le fanahy tao anatiny tao. De inona ny zavatra inarana am'izany? Ianao mila feno ny fanahy masina. Fa miteny zavatra ianao de tanteraka le zavatra teneninao, tenim-pona nataonao ny fanahy masina. Ohatra zany zavatra resako aminao zany, zany no mahatonga antsika manana bagage, zany eny hoe mahatonga anao tsy lany ambara mihitsy, satria ianao nianatra. Ary ianao tokony ho fantatry ny fiangonana olona nianatra ianao, le nianatra ny resako tsy nianatra tany amin'ny
na vita fianarana tany amin'ny université tsy voatery zay tsy tsisy ifandraisany zany mihitsy am'le fanompotsika ny tompo fa mianatra n'le asanao ahoana hoe zay lay izy mianatra ny dokotera zao de mifantoka amin'ny antsony satria izy dokotera mifantoka amin'ny ao mandrakariva izy mianatra momba an'io izy misy dokotera ny resaka tamiko dokotera ao amintsika misy herin-taona izy tsy mahita an'io boro herin'ny taona tsy mahita an'io boro satria mifantoka am'le antsony ao izy efa dokotera fa sady mbola mianatra foana misy taona mandalo ohatrano izy mindrana connexion ohatrano satria ohatrano misy connexion miaraka amin'ny ordinateur portable na miaraka amin'ny téléphone mandalina momba le antsony hitanao vao mijoro izy de olona misy bagage eo anatiny ao fa tsy olona mandeha azy tsy olona maivamaivana itsika zany tsy le pasteur mpipetrapetrapotsiny amin'ny tanin'andro reny tsy mahita atao reny fa tokony tsy ampy mihitsy ny fotoananao zany ene rahalahy mahatonga anareo mahita hoe tsy lany ambara mihitsy ty mpanompon'Andriamanitra ty zany satria misy zavatra marobe any anatiny any ka marobe ny zavatra ianarany ianao zany aiza miandry ny pasteranao ampianatra foana fa ianao mampianara ny tenanao aohatrano ary zany no mahatonga antsika misy taontsika mifady anina le mahatonga antsika mifady anina mba tsy eritreretantsika sakafo mba hifatoatsika amina zavatra anankiray androany tontolo andro de hifantoka hianatra am'ty zavatra anankiray ty mety andinika ny filazantsara ny soratany lioka fotsiny zao nifadianao hanina io diniko ty hoe ahoana inona ny resahany ato ahoana ny naombiazany Jesosy tato inona ny fomba fiadiny manahoana ny fomba fivavahany isaky ninona izy mivavaka ary inona ny tonim-bavaka ataony ary ahoana ny fifandraisany amin'ny olona ahoana ny fanaovany ny asan'Andriamanitra zany zavatra inaranao daholo enao reriny mianatra an'izany fa tsy voatery isy pasteur mpianatra an'izany zany ianao ny zavatra ampianarina anao any atory lalana fotsiny ene anao hoe zany zavatra ataoko zany zao de inony zany tory lalana fa anjaranao ny mianatra any fa tsy zavatra rehetra io de ao ampianarina anao daholy tsy ny zavatra rehetra ny nampianarina anay fa tory lalana ny menanay e zao atao rahalara ty aomby de anjaranao no mikarokany nampianarina anay daholo zany hoe mijery mamaky gazety nareo ary atoroko anareo koa zany mividiana gazety mba afantaranao hoe inona ny vaovao misy enao hitory teny amin'ny olona inona fa tsy fantatra akory ny vaovao misy zavatra iainany olona ny fiainany olona andavanandro tsisy hainao na ny vidim-bary niakatra zay tsy hainao na ny zava-misy mila mafantatra tsara ny zava-misy ianao hoe manahoana inona ny zava-misy am'izao tory-teninao zany tokony hivelatra amin'ny fiainana andavanandro fa tsy hoe miodikodina amina verset o fotsiny ohatra fotsiny ianao nahita olona ohatra hoe namono olona de nalana ny nonony nalana ny voamasony nalana ny tsy fantatra any amin'ny taovam-pananahany hitanao tany amin'ny gazety zany zao de afaka mampianatra ny olona anao tena efa ratsy zao fiainana izao re olona zao anie ny zava-misy am'izao fotoana zao e zao ny voalazan'ny baiboly any aparany any de olona ty tena ho tia vola sisisy de iprofo io zavatra hitatsika am'izao io fa de tena fitiavatena marina ny mahazo ny olona halatra voamaso sisisy zany hoe maharaka zavatra ianao mamaky boky zany fifantohana minina daholo zany amin'ny antsonao tsy tokony olona hipovarim-bariana tsony zany tsika zay le mia mahery am-panahy le zaza ozy nitomboka nianahery am-panahy mia mahery am-panahy zay le izy rahalahy azonare tsara ve zany zavatra tonga saina tsara tsika ba ianao zany
tsy zavatra mandehandeha ho azy zany. Aza mieritreritra ho lasa lavitra am'izao fotsiny zany. Tsy izay rehetra manao pasteur ane ny tafavoaka. Tsy izay rehetra. Ianao izy nefa nahita pasteur mahantra sady pasteur tsy lasa mihitsy tsy tafavoaka tsakano tana. Sady mahantra ny tsy tafavoaka ny tsy mbola nitanareo. Ay. Inganeka tsy ahitanareo. Za mahita maro be. Pasteur mangataka fotsiny ny asany. Mangataka zao fotsiny ny asany. Mangataka amin'ny napiny, mangataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra namany. Efa nahita zao ianao zany. Satria tsy tafavoaka izy, tsy mizotra amin'ny antsony izy, kanefa tsoroko aminao fa mahay mitory tena izy manao an'io fahaizana mitory teny ny ananany. Fa izy tsy mizotra amin'le antso ka io anie. Tsy hoe rehefa mahay mitory teny ianao de tafavoaka. Misy mpanompon'Andriamanitra ane mahay mitory teny, mahay mandresy lahatra ny olona maokany vola, atonga ny olona maokany vola ao anaty paosy. Misy karazany olona mahay manentana fanatitra, mahay mampianatra mpahafoloka reny. Io de anarany manokana ary ananany bagage mihitsy fampianarana fanatitra sa mpahafoloka reny. Ina moa mahatonga azy manao an'izany? Mba hisy hoanina. Fa io tsy tafavoaka zany io. Raha tsy Andriamanitra ny mombanao rahalahy, ianao tsy tafavoaka zany na fetsifetsehana tsy malasa lavitra. Fa Andriamanitra le niantso anao ny mombanao vao tafavoaka ianao. Ahoana hoe le vola fetsifetsehanao ianao tsy maintsy lany foana io de tsy maintsy tady fetsehana hafa indray anao azahoanao. Fa rehefa Andriamanitra ny mombanao tafavoaka ianao, tsy mila manao zavatra ohatr'izany ianao. Fa be dehibe ny tsy tafavoaka, be dehibe ny resy, be dehibe ny reraka, be dehibe ny tsy lasa lavitra, be dehibe ny tsy mahita tao. Zay no mahatonga antsika mila mifantoka amin'ny antsontsika. Hoe nareo reo anie de mapasteur na bagage daholy. Hoe vao mijoro ianao de feno zavatra ao anatinao ao. Feno zavatra ao anatinao ao. Hampianatra momba ny finoana ianao. Efa manana document ianao ny namorona an'izany momba ny finoana. Ianao mihitsy ny lampiana tena tao anatina Baiboly momba n'izany resaka hoe finoana izany. Vakianao ny Baiboly de vao mahita resaka finoana ianao de mijanona de mandinika. Dal. Toizanao indray, vao mahita ianao de mijanona, toizanao indray. Hoe androany aho izy ianao de andalina mombana resaka hoe finoana fotsiny. Androany indray de resaka mombana hijery mombana fahamasinana fotsiny. Mety anatina herinandro ianao zany foana ny zavatra dinianao sy jerenao ao. Ohatran'izay ilay izy. Zay zany ty asantsika ty. Mianatra zavatra momba n'inona hoe? Momba ny antsonao. Ianao tsy tokony varimbariny zany, ianao tsy tokony hipetrapetraka zany. Tokony tsy ho ampy ho an'ny fotoananao. Tokony tsy ho ampy. Tokony tsy ho ampy. Mila mamaky an'io Baiboly io manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy ianao. Androany ianao tsy fantatra hoe navita toko 5 na toko 8. Mijanona ianao toizanao indray, toizanao indray, toizanao indray, toizanao indray. Mila mandalo ambany masonao io. Aza variana amina zavatra hafa mihitsy fa efa ity ny antsontsika de mila haitsika ny momba n'ity. Izany hoe pasteur tsy haina koa ny raina izay nandanitra hatramin'ny farany. Sampanaovana an'izany tsirairay nareo reo mahay an'izany ve nareo reo? Ay, tsara fa mitsotra ny marina manko nareo. Mpanompon'Andriamanitra na irainay izay nandanitra izay tsy hay hatramin'ny farany. Ina moa mahatonga anao manao an'izany? Satria ianao tsy sérieux amin'le antso. Tsy sérieux. Tsy matotra tsara amin'le antso. Ka na irainay izay nandanitra izay tsy hainao. Azonareo ve zany zavatra zany? Raha sendra misy andao ataontsika le vavaka nampianarin'ny tompiny tsy aizy taitaitra teo ianao nafanafana fo teo mba te hisionatra an'olo le pasteur de ataontsika le te mijanona ianao aloha satria misy tsy hainao. Jereo tsara misy fotoana zao rehefa mitarika hira eo
za tsy hitanareo mamaky cahier zany rehefa mitarika ero rehefa mitarika fa mahahira amin'ny katolika mahahira ary amin'ny protestant hira ary amin'ny jesosy mamonjy satria ireo olona reo ne misy olona avy any amin'ny fiangonana maro samihafa resy lahatra lasa nompo an'Andriamanitra amin'ny fiangonana misy ianao de ianao rehefa tonga amin'ny fiangonana anankiray rehefa tsy hainao le hira misy fotoana ianao mijanona tsy manao misy fotoana ianao tsy tamana satria tsy hainao le hira de mila hainao hoe olona avy aizy ty ity koa mpanota mbola tsy mahay nininina mihitsy ty fa misy fotoana koa mba fantatra hoe hira haina mpanota zany misy olona tsy mivavaka fa hainy le hira fa vao mandeha ny hira anankiray de efa hainao tsy anjeratra amin'ny farany de hita mihitsy hoe pasteur mariny ty olona ty mandeha rehefa nay mpanazava tsy hainao akory mandeha Andriamanitra tsy hainao akory tsy hita mihitsy hoe tsy pasteur ty olona ty fa sandoka fa olona nafanafana fofotao fotsiny re tena tsy hoe evangelista tsy hoe pasteur ny ranana andeha nasana manao asan'Andriamanitra misy fotoana ne tsika imezan'ny olona any am-poste misy atsika any mezany miafanamponao zany trop be fa le bagagenao tsisy mihitsy mimeny pine rena ataony pine resaka ianao e fatratran'izany ianao ahoana ozy mezary ndry enao koa nefa tsy afaka itsotra hoe miala tsiny mory zareo fa zazavaony io matoa ianao alefa any de tena ozy ny olona hoe mpanompon'Andriamanitra ty ka zay no mahatonga atsika ne mba tsotratrana zavatra ohatr' zany miteny hoe mianatra momba ny antsonao ianao mihitsy no mitady an'Andriamanitra ty baiboly ty tokony voavakinao ty ianaranao ty hainao ity ozy le ranamana anankiray nampamakina izy tonga tao anatina fiangonana anankiray miakanjo maotina tsara izy manao correcta zany manao pataloha de manao chemise misisika manao fein-kibo de tsy tadidiko nanao cravaty izy na tsy nanao cravaty de niditra tanaty fiangonana anankiray tsotsotra mbanimbanivohitra de faly zany le pasteur rehefa niditra tao izy satria le olona ao somary anany reny daholo hita hoe niavaka ny poziny de nomeny pasteur toriteny izy alors raha ianao mba hitoriteny satria le poziny na resy lahatra le tena naiko koa izy nefa olona tsisy neneny de tonga eo izy vao mitady mamadibadika baiboly ovakitsika ny ao amin'ny bokiny Abakoka nefa tsy hita ny Abakoka io Abakoka ozy sady mamadibadika izy Abakoka de ny olona miandro toko fafiry zany sady mbola mitady an'le Abakoka any amin'ny Abakoka manomboka tsy aminazy tsara izy Abakoka ao amin'ny Abakoka de farany nangataka lalana kely izy safady kely izy de somary mivoaka kely izy de tsy hita tsony lasa izy nandeha menatra izy ko ka sao de ho sendra zavatra ohatran'izany tsika zay zany zavatra anankiray hoe mila mianatra zavatra momba n'iny ianao momba ny antsonao ianao no mampianatena any fa tsy izy any ampianatra anao ny baiboly ray manontolo ianao satria ianao ozy le formation miaramila teo iny nareo reo izy tsisy nalaina tany an-tranonareo tany fa nareo nanao volontaire anakaty zay le izy teo iny dikan'izany ianao no nanao volontaire tsitraponao nyity de ianao no mampianara ny tenanao any fa torolalana no menanao hoe zao ny zao ny tokony atao zao ny tokony atao fa ianao no mampianatra ny tenanao fa sao de eritreritranao hoe ampianarany andreny momba ny fanamasina ampianarany andreny momba ny ianao no menaran'izany any tadiavo any zany iza no andany fotoana hianatra an'izany ao ampianatra an'izany ao ianao minatsapy hoe manana antso ianao de mifantoha amin'ny antsonao ray zay hoe ny zazakely izy nitomboka ny ahery tampanahy tokony renao zany hoe mitombo ianao zany miamahery ny fanahinao zany renao mihitsy hoe misy fitombony ianao tsy miandro olona hiteny aminao hoe nitombo ianao zany rahalahy
fa ianao mihitsy no mila matsapo hoe mitombo ianao zany ary mia mahery ny fanahinao tahaka ny Jaune, tahaka ny Jaune. Ny tanjosika tsy le malaza ne, fa ianao rehefa mety ny ataonao malaza ho azy eny ianao, fa tsy ny malaza mihitsy ny tanjona, tsy ny malaza. Aza maika ankalaza teny zany ianao. Ny toetra tany anefika izy izy ambara-patonga ny andro nisehoany tamin'ny Israely, indray zany discipline. Sorato hoe mila manana autodiscipline. Natao hoe autodiscipline dia fitsipy mpitondran-tena no foroninao manokana. Ianao zany manana ny discipline anao manokana. Inona nataony Jaune, inona ny discipline? Za tsy ala ty anefitra ty mihitsy afa-ty foana. Rehefa tonga ny fotoana zay ny anendren'Andriamanitra miseho amizay vao hivoakany amizay. Mpanompon'Andriamanitra tsisy discipline zany, mpanompon'Andriamanitra tsy aomby mihitsy ary mora rava. Ohatra zao ianao ohatra manana moto ohatra ianao, de mandray discipline anao tsy hitondra vehivavy amin'ity motoko ty mihitsy kotrony hoe vadinao na fianakavianao, na de manakana izy eto hoe pasteur mba eto. Discipline anao tsy anaiky an'izany ianao, mba hiarovanao ny tenanao, tsy arovanao ihany koa ny olona mihitahita an'izany na madio aza ny sainao. Ozany malagasy tsy ny tany no fady fa avam-bahoaka. Ny olona miteny hitako tary pasteur sy ranam-bavranana. Anao zany manana discipline hoe za lehilahy ahoana nitondrako vehivavy amin'ity motoko ty, so de hoentina mifahatsoram-pondao ranam-bavy fa fa tonga loloany ianao an-tranoko. Discipline. Sy mpanompon'Andriamanitra zay nampianatra ny atao hoe deuxième regard mihitsy. Atao hoe deuxième regard de mijery fanondroana. Ohatra hoe nahita vehivavy izy de inona ny discipline apetrany, voalohany zany nahita de sendra tafijery de mametraka discipline hoe tsy hijery fanondroana satria vao nijery fanondroana ianao zay de efa nisy zavatra atao an-tsainao. Azonareo izany zavatra zany. Inona ny anarany teo? Deuxième regard. Rehefa sendra tafijery ianao tsara kosa ty vavy ty, de manapa-kevitra mihitsy hoe tsy hijery fanondroana intsony aho. Inona ny anaran'izay? Deuxième regard. Ary inona io deuxième regard io? Discipline. Hay, de ndao koa tsika mba hanao an'le deuxième regard, mba tsy hanao an'le deuxième regard. Ao zay zay le zay efa discipline zao zay ianao zay. Discipline, mila manana discipline ianao, fa raha tsy misy discipline ianao za tena miteny ianao fa ianao lavo ary tsy lasa lavitra zany ianao, tsy tafavoaka zany ianao. Zay daholo malavolavo rahalavo fanososy amin'anabavy, fanososy eo nenazy angamba tsy fatako tsony efa 50e regard. Tsisy discipline. Zay no mahatonga anareo ane raha vao za mandray olona miborao aho de asiako olona anankiray foana miaraka aminy. Izy daholo moa fantenany keo ianao miaraka amiko atoralahy eo evangelistra matoky eo. Discipline daholo reny mba hiarovanao ny tenanao so hivadika zavatra hafa eo le resaka. Raha sendra anabavy tsara tarehinao miborao ao
de alavilavainao le resaka. Ianareo reny andray olona any anaty birao any daholo rehefa kelikely any. Fa am'izao aloha inona ny birao nareo? Fa mbola hitondra rehefa tena mitondra asan'Andriamanitra any am'izay nareo de misy fotoana mandray olona enao rery miaraka amina vehivavy rery. Ary mety mitaraina izy momba ny tokantranony any, ampijaliany ny vadiny. De enao rery ao izy rery ao. Mety tanora mbola tsy manambady io. Zay fa sendra zavatra ohatran'izany tamin'ny fotoan'andro. Roma rahalahy zay mitondra ny asan'Andriamanitra. De misy ranabavy, izy io fa tsy matina ilolo ihany. Ka zay kosa mbola tanora tam'izany mbola tsisy nanambady zay rahalahy. Tena natiny fahatan'ny rana. Ohatrohatra nareo zao, sasany aminareo zao, sasany efa manambady aminareo. De le ranabavy koa tanora tena mitovy aminay mihitsy fa zay fotsiny zany hoe mpitondra le fiangonana. De izy io hita mihitsy hoe misy zavatra foana ao am-polo le ranabavy io. De zay marahalahy miresaka ahoana moa ranabavy zany na hoe tsy matsikatra ohatrohatran'izao ranabavy misy eny rahalahy zany izy. De izy tsy haina marary kibo marina na misandoka marary kibo. De tonga izy amin'ny fotoana tsisy fotoam-bavaka mangataka fametrahan-tanany any amin'ny kibony. Taneo fa misy zavatra ohatr'izany de mitsy ahoany ty satria ianao zany efa mifady zavatra ohatran'izany satria anao tia andeha lavitra. Ahoany ty mangovotra mihitsy ny tananao ametra tanany amin'ny kibo satria vao mikasika any amin'ny kibony any iny de mafanafana. Mazava aminareo ve zany zavatra zany? Mba tsy azo anareo zany zavatra zany manko. De tam'izany zay tsy matomatotra tsara zay sady mametra tanany navelana iny andeha rehefa avy teo de nivavaka zay tompo arovy zahay. Arovy. Fisaorana ny tompo tsy naninona mihitsy ary tsy niverina tsony koa izy nandeha tsy hay nasitrana ny kibony nanina hoana fa fahitana anazy nisy zavatra foana tao. Fisaorana ny tompo samy narovan'Andriamanitra zay. Ka dina ny discipline resimo. Asikolona eto mba tsy hatonga mety resaka zavatra fafa amin'ity olona ity. Satria raha misy olona eo voasakany ianao na misy zavatra tianao atao azy. Ka indraindray mety misy zavatra ratsy mihitsy anetsainao any fa ianao zany miaro teny asiko azy zao mba tsy ho latsaka am'izao tadidiko nisy fotoana zay nisy fotoana nazo invitation torteny tamina faritany anankiray ateto. De nandeha tany aho de tsy manompon'Andriamanitra efa fantadaza mahery vaika mivantana amina hotely. De nisy ranabavy tia aneo mpanompon'Andriamanitra io, mpanompon'Andriamanitra lehibe io tao anatin'le fiangonana. De le mpanompon'Andriamanitra am'izay izy efa mahafantatra an'izany le mpanompon'Andriamanitra satria le ranabavy io miresaka am'le mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Ianareo reny mbola misy ranabavy hitory fitiavana aminareo zazao ataon'ny olona zany nisy ranabavy niditra tao amin'ny braoko de nisy ny sarina cœur eo amin'ny tanany amin'ny stylo mena de inona ho any ianao ranabavy tsy miteny mihitsy aloha izy fa miodikodiny eo teneno a ranabavy inona ny antondianao tsy miteny izy de niondrika izy de nataony am'izao zay ny tanany de sarina cœur de misy lefina zay hawa fa hoana ho io mantsy anazy tonga de lasa izy nitsoka tonga de nandeha nivoaka rehefa avy teo. De antan'io namana akaikinao raha ianao zany de nanahoana hoe tadiny numéro-ny ianao ahoana tsara izy iny ranabavy mbola isy zany zavatra zany ary isy zany zavatra zany tsy voatery ohatry zany ny fipetrany ohatry ny androny Josepha izay le mahatonga le hoe mila manana discipline ianao auto discipline ianao ny mamorona azy zany eny tsy zavatra torinao am-piangonana hoe zao daholo ny ataovy fa zany auto discipline inona ozy ianao ny nataon'le mpanompon'Andriamanitra satria fantany fa hiantso anazy io ranabavy io
teo any amin'le hôtely misy azy. Dia niantso rahalahy anankiray le mpanompon'Andriamanitra andao rahalahy ianao mba hiaraka amiko amin'ny hôtely mba miaraka matory amiko any. Satria raha vao misy rahalahy fotsiny eo ya ahoana izany tsy masa ya zay le tenany zany no arovany hoe raha mba eo ty rahalahy ty na eo azany foko tianao an'izany fa voasakana noho ny amin'ity rahalahy ty. Izany namorona le discipline izany zay rahalahy zay raha ianao zany te havita nyty antson'Andriamanitra ty mila manana discipline ianao no mamorona azy. Zay mahatonga any mitondra olona foana rehefa mandeha reny namankaiza mitondra olona foana. Izy fa nisendra mandeha aeroplanina moa dia efa mahazo tombony koa zay olona hoetiko fa miara misidina amiko eto. Aza mahoetiko fotsiny. Vavaha mihitsy mba tsy hoetiko so misiditsidina fa tany iny. Zay io. Fa hainao roatra eo ro rahalahy janona ianao fa za misy toerana alehako reny efa misy rendez-vous ianao ao. Fa ianao olona nantsoin'Andriamanitra ianao. Goavana be ny voninahitra miandry ianao rahalahy sanabavy. Tsisy anabavy mbo ito. Goavana be. Zay zany a mamorony ianao discipline manomboka izao. Amen ve zany? Nitoetra tany anefitra ozy izy. Io raha tsy nitoetra tany anefitra neka dia nitetateta tany amin'ny ville tany. Fa izany John mpanao batisy. Zany nasain'Andriamanitra anao batisa no Jesosy zao a raha fotoana izy atao batisa. Tapaka bonera tany ny lohany. Fa nanana discipline izy za olona manana antso aty aloha nitondran'Andriamanitra dia za tsy voaboaka tsy seho any mihitsy aho. Jerenge sakafony marika toko voalohany andininy fa enina vakio mafy. Zay zareo tsara manana fiainana miavaka izy. Jauna nitafy lamba volondrameva ary fenkiboditra no tamin'ny valahany ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ny mpanompon'Andriamanitra manana antso rehetra dia manana ny interdiany daholo na ny fadiny ataoko fady anazy zavatra ohatr'izao. Ny azo moa tena taridalana ny tombo manjo mihitsy hoe ianao tsy mihinana ninina ankoatra ny reto zavatra reto. Valala ihany ny ianao te tantely remby. Tenana mofo topaina ihany izy indraindray. Tenana misao ihany izy indraindray. Tenana hamburger ihany izy indraindray. Mety mba tianana an'izany ihany kotran'izany izy. Satria tsika eo maha-olombelona antsika misy fo ao anatsika ao indraindray misy zavatra tiany atao. Fa ianao tsy manaraka ny zavatra tiany fonao atao. Paul dia nilaza mihitsy hoe tsy izay tiako atao. Ahoana moa izy? Any anatiny any zany misy zavatra tianao zavakafa tsy izay sitrako izy no ataoko fa izay tsy sitrako no ataoko. Nanay zany le zavatra tsy tianao atao ino mihitsy ny lasa teo ataony. Azonareo hoe zany zavatra zany. Dia tazominy foana ny discipline hoe na le reto foana no tsy fitiavam-balala io sady tsy fitiavana tantely, tsy resaka fitiavana an'le hanina fa izay ny discipline koa ahafahako mameta ny tiantson'Andriamanitra ity. Zay raha tsy manana discipline ianao rava bonera ary ianao mbola mety manao ny asan'Andriamanitra eny fa ianao iny olona tsy ao olona tsy ao ianao. Ny olona mijery anao ohatrany hoe olona oke ianao, toriteninao mipoaka be, misy fagagana, misy famantarana mitranga eo, ohatrany hoe misy voninahitran'Andriamanitra ny fahitananao fa Andriamanitra mahita anao. Le zavatra ataonao mangingina ny fiainana tsisy discipline ravaravanao ny vehivavy eraky ny tanàna. Ny volan'ny fiangonana hoanohaninao tsisy discipline ara-bola ianao. Raha mba nitenin'ny mpino ity anaovana an'izao Pasteur, zavakafa na iny zavatra hoaninao iny rehefa avy eo.
raha vao ianao sendra manao an'izany indray mandeha dia tsy afaka amin'io ianao fahafatorany. Mila discipline. Ianao zany aza mieritreritra ahavoafehy olona raha tsy mahafehy tena, fa ny tenantsika aloha ny anarana fehezina. Feheziko ny tenako amin'ny zavatra ohatr'izao, feheziko ny tenako amina vavaka, feheziko ny tenako amin'ny fifadin-kanina. Feheziko ny tenako amin'ny faharetam-bavaka. Manao discipline ianao za tsy fosabolona, tsy fosapino. Misy fiangonana miady izy mianakavy ao satria le pasteur indray zany mifosa. Ny zavatra ohatr'izany le pasteur mamangy pino anankiray dia mifosa le pino sasany. Ranabavirana iny dia ohatran'izao mihitsy. Dia le pino indray rehefa avy eo miresaka amin'ny ranabavirana, ianao ny ohatran'izao tsy pasteur. Tsisy fiainana milamina ao anaty fiangonana. Mankany an-tranony olona izy dia mifosa pino ny asany. Fa le zavatra teo tamin'iray mandeha iny tsy tononna moa ny anarany. Mifosa amin'le olona anaty sampana amintsika maro be zao ny fisany an'le olona anaty sampana. Tadinareo tamin'ny herinandro iny? Eny angambety reny. Inonareo le manakatsakana tsikelikely iny? Le olona misampana eto koa ao dia ao tsisy raha amina ao te abandonna misy tia nipoka firy ny olona iresany an'izany io publika be iresany azy. Ary raha sendra ny anankiray tamintsika teo moa mandeha miresaka amin'le sampany any nareo ohatr'izao korontana anie tsy azo atao zany. Mila manana discipline amina vava ianao. Zay manana autodiscipline, midiry ao anatina sekolina fifehezan-tena samirery mihitsy. Ianao no mamorona an'io sekoly io. Ianao discipline amin'ny 6 alina tsy maintsy mivavaka. Discipline anenao samirery io ary tsy ataoko latsaky ny adiny roa. Discipline anao io matsaro nanota mihitsy zany ianao voaniala tamin'iny discipline iny. Zay le izy. Tsy manao tara miditra ao anaty fiangonana. Discipline. Raha valo ny fotoana manomboka amin'ny 9 tsy maintsy mandoaly koa am-piangonana. Amin'ny 9 marana zay tonga eo dia mahionao mivavaka, zay tonga eo mahionao mivavaka tonga dia mananra peo mafy. Inona ny anaran'izany? Discipline. Raha taratara kely no tena miezaka mafy ary mala hely mihitsy Andriamanitra, tena tsy tratrako le izy sady. Fa raha vao ianao tsy hisy an'io dia ohatra ny trano tsy misy fefy. Miditra ao ny alika, miditra ao ny akoho ny olona, lasa ny olona mandeha akaiky ny tranonao dia mipetrapetraka an-davaranganao, eo ny tanora mampiaraka, mifanoroka, tsisy fefy ny lakoronao. Ny tranonao tsisy lakoro, tsisy vala. Mandehandeha ho azy. Zay zany ny fiainan'ny olona manana antso. Inona ny voalohany teo iny? Mila miomana ianao amin'le antsonao, mifantoka mandrakariva amin'le antsonao dia mianatra zavatra momba ilay antsonao. Zay. Inona le faharoa teo iny? Manangana fitsipitondratena manokana, autodiscipline. AUT ohatrany hoe auto-école, autodiscipline. Tsy moto sao dia misy tsy maheno tsara ndray autodiscipline. Autodiscipline. Inona izy teo iny? Autodiscipline. Zay. Manana an'izay. Hoe vao miditra ao anaty fiangonana
de mandoalika mivavaka. Za ohatra zany isaky miditra ao tany masazy io, ianareo manko zao tsy manao an'izany ianareo efa mipetraka ao. Satria nareo fa ohatsy na mipetraka ka andoalika neny nareo. Fa ao zany ao amin'ny tranonareo. Fa za isaky ny miditra ao mandoalika aloha. Nenenina diako any mety hijery zavatra fotsiny. Mandoalika satria tsy tranotrano mandeha ho azy fa tranon'Andriamanitra. Autodiscipline. Rehefa mifandray tanana amin'ny ranabavy tsy tazomina le tanana. Tsy tazomina ela be. Discipline daholo zany avy moa evangelistra matoa. Feno voninahitra ranabavy. Inona vaovao? Io zao de efa tsy mety io avereno feno voninahitra. Tonga de efa esorinao. Fa misy olona koa tia misy ranabavy tia nitazomina ny tananao rehefa mifandray tanana aminy. Io zany efa toetrany mihitsy. Fa izy zany resako zany ya. De inona ny ataonao? Esorina fotsiny ny tananao. Discipline daholo zany. Sa zany aza mbola kasika sady efa manao zao mbola mikasikasika lamosy maherezy ianao ranabavy. Tsy mety zany. Aza kasikasiana ny lamosiny. Raha mijery anazy ianao hitanao tady hafahafa ny anatin'ny masonao any, aza fixena amin'ny masonao fa velao izy andeha. Satria misy masony olona misintona. Baiboly milaza an'izany. Fa misy flasy any anatin'ny masony any. Izy mijery ianao tonga de efa dominy any amin'ny fihetseham-ponao any. Misy karazana masona vehivavy ohatra zany, masona janga io. Any anatiny any misy fanahy manintona olona. Te hiaraka aminy. Misy fotoana mandray anabavy ohatra zany ao am-piangonana ao. Hoe za pasteur izy teo afaka. Fa za ny problème koa de mitsiritra mpanompon'Andriamanitra foana izy. Olona tsotra io izy tsy rarahiko. Olona an'izao tontolo zao reny tsy rarahiko. Fa mpanompon'Andriamanitra foana izy mitsiriritoko nefa za teo afaka amin'izany. De zany koa vao mijery mpanompon'Andriamanitra koa izy, toboka koa ny fanomfona mpanompon'Andriamanitra satria misy zavatra ho aminao misintony. De raha vao sendra andehan'olo reny ianao de efa velio fotsiny masonao. Sady asisiana deuxième regard aza fixena any harovy ny masonao. Andeha lavitra ny nareo rahalahy. Tsika andeha lavitra tsika. Za koa nemba tana zany. Hoe tsika jery ny bokin'ny Job fa Job ny nanana ny discipline io. Fona vadiko ny Baiboly tonga de izy ny fanamasina. Job 31:1 vakio. Nampanikeko. Zay. Ina ndika le zazavavy iry ambany iry? Virgin. Efa nampanikeko ny masoko izy. Nomeny discipline ny masony. Io ataoko ahoana izy no fijery virgin. Satria misy olona tsy matanto mahita tovovavy kely reny. De tsy mbola nalalala. Tsy matanto mahita an'ireny izy. Fa zaho izy efa nampanikeko ny masoko. Tsy hijery an'ireny aho. Tsy atopoko amin'ireny ny masoko. Na manana tokantrano ianao na tsy manana tokantrano. Amenao lehilahy ianao. Misy dikany Baiboly miteny mandosirany fijangajangana. Ny fijangajangana tsy toerana fa atao inona? Andosirana. Io tsy voatohatra anao zany io. Be de be zay ny voyage. Fotoana tany Tamatavy zay akatra ny Antananarivo. Akatra ny anao sendra nisy vehivavy nay. Maninona raha miaraka tsika? Samy miaraka. Tonga de efa miala moramora fotsiny ianao. Etoanao na miray voyage amina vehivavy. De ray toerana eo. De korana mandra-patonga andehina daholo ny zavatra korana. Tsy natao toerana io fa natao inona? Andosirana io. Aza miray toerana aminy ianao. Aza miray ban aminy ianao. Ialao mihitsy
Fotsy azany hoe ezaka tsy bavy zany tsy manana eritreritra fa amin'ny fanabaviko amin'ny tompony iny. Aza mieritreritra zany ianao. Lavo ianao. Atao inona izy teo? Andosirana. Ialana mihitsy. Ialana mihitsy. Zay zavatra anankiroa zay aloha zany no ianarantsika androany momba ny fiainan'ny olona manana antso. Le voalohany teo miomana amin'ny antsonao. Amin'iny foana ny sainao, amin'iny foana ny fonao, amin'iny foana ny fananao. Jery akanjo ianao dia mba akanjo mifanaraka amin'ny antsonao. Nao pasteur mba ajanonony amin'izay ireo jeans rovidrovitra rehetrarehetra raha tsy mety intsony io. Tsy mety intsony jeans rovidrovitra amina lohalika sy tsy mety intsony ireo a. Azonareo tsara zay. Mba mifantoka ny kopom-bolonao mba kopom-bolo mifanaraka amin'ny antsonao. Tsika tsy manaraka le fivavahana moderna. Tsy maninona tsika nanatao olona taloha azy. Olona taloha tena feno famasinana omban'Andriamanitra tsara. Mifanaraka tsara. Ohatra ny militaire manana ny kopom-bolony tsy zay. Zay tsara vao tonga tao dia efa tao iny izy teo. Korazeny ianao. Akizany ny gendarme manana ny kopom-bolony. Polisy manana ny kopom-bolony. Fa tsy zay tiany atao tsony ny atao satria iny ny antsony iny. Atsoenao zany pasteur di tektonika be iny ianao. Malaza ny tektonika dia iny koa ianao fa mitekta ianao. Tsy mety zany rahalahy. Ohatrohatran'ny metsika zao mahafinaritra be daholo. Tsy tratrana lamaody tampotampoka any ianao tsy hitany amin'ny poste anao any. Jerena fanainanao rasta indray pasteur na ny sanga tampoka indray. Nangana volombava be ohatran'ny Mosesy Abrahama indray. Any ambadika zany mety fa leony antsika mba tena hoe mahotina tsara. Mety ve zay? Ny famindranao mba mifanaraka amin'ny antsony hoe famindrana pasteur io. Tsisy resort tsony ao ambany ao. Amboaro rahalahy. Nareo tsisy mitovy aminah nareo resaka resort tany aloha tany fa zay tompony ao. Ary nianaranay mihitsy io. Nianarana mihitsy mbola tsy ao tsara zany resort zany. Mitsambikina mihitsy. Zao rahalahy. Telefônina an'izany misy caméra misy vidéo. Ay. Dia rehefa sendra hitanao mandeha ireo namanao ireo dia malaivo caméra kely dia aseho anazy io fandehananao rahalahy. Ataovy amin'ilay tsy tazany amin'ilay tsy tany. Io fandehananao. Kalizy tsy hitaka. Alizy amboarina mihitsy manko ny mety amboary manomboka izao. Fa tsy normal. Miteny ianao dia iny tananao mandeha ohatr'izao ny tananao. Tsy zany manko io ranabavy zao izy io rahalahy zao. Ohatrany mbola yo izany izy. Zany mifanaraka amin'ny antsonao ny zavatra rehetra ataonao. Na famindra, na fitafy, na fiakanjo, na fietom-bolo, na fiteny. Hita mihitsy hoe mpanompo Andriamanitra zany miresaka zany, zany miteny zany. Zany hoe mianatra zavatra momba ny antsonao. Amin'ny miaramila tsy hoe ny lehibe ihany no ajaina fa ny mifanaja koa le samy promotion eo. Da mba mila mifanaja koa nareo rahalahy rehefa mba mifampiresaka. Fanaja koa rehefa mifampiresaka fa tsy sambana lahy dia sy sambana lahy io raha izany ifampifaky loha amin'izany. Mpanompon'Andriamanitra. Fanaja. Zay angamba ny zavatra hita hoe afaka niresahana aloha androany momba ny hoe fiainan'ny olona manana antso. Be dia be ilay izy sy zavatra anankiray zay zavatra tena hoe tokony hisongadina tsara. Eo fiainantsika izay nivavaka moa zany efa niresahana tamintsika ary mbola ho resahana foana. Tsy tsara Jesosy hoe fantoka miantsony foana izy zany mi-se concentré foana izy.
isaky ny alina izy de any anaty vavaka any anaty vavaka any anaty vavaka any anaty vavaka fantoka amin'ny antsony mandrakariva izy